Fiangonam-pirenena kristianina izay andiany voalohany eto Madagasikara. 70 taona ny baiboly ankehitriny dia mifanaiky ny kristianina rehetra ny fikambanana ny fiangonana fa hiaraka ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Tena resy lahatra zato isanjato zay manana anjara toerana lehibe ny fiangonana amin'ny mampaminany azy eo amin'ny fiainam-pirenena. Zay tsy isandrasana fa zay angamba zao efa anatin'ny manome ny le mandany FFKM ary ny FFKM efa miasa. Iaraha malala ny zava-misy eto Madagasikara sy maneran-tany izay ilana fijoroana amin'ny maizy azy indrindra ny kristianina hoy Andriamatoa Tiana Randria Nandroana Solorinirina mpandrindra nasionalin'ny fikonan-doam-pirenena kristianina mijoro miombona mandray andraikitra. Io no hevitry ny fikonan-doam-pirenena andiany voalohany mikarakarain'ny fikambanana mampily baiboly nanomboka androany ka hifarana amin'ny zoma ho avy izao tsy amin'ny STS katolika Mandrimena Iavoloha. 3 andro iarahan'ireo avy any amin'ny faritra, fiangonana, fikambanana kristianina, diaspora miara-mikondò mikasika ny loha hevitra misa 10 izay sehatra manan-danja eo anivon'ny firenena. Ny lafin'ny folo, ny lafin'ny fianakaviana satria ny fototra ny men'Andriamanitra, ny fanabeazana, ny toe-karena, ny politika, ny serasera, ny fivavahana, ny zavakanto, tontolo iainana, ny tanora sy ny teknôlôjia. Ireo ny zavatra folo izay atao. Lafin'ny resaka toe-karena dia atao fampirantiana eto amin'ity toerana ity ny fanodinana ny menaka mavesatra ny tsimorono ho lasa gazoaly afaka midinao ambany eo nareo. Rapitso miaraka mijery hoe tavavoaka sa tsy tavavoaka. Professeur Solofo Jonisy ny manatanteraka azy. Io zavatra io tsy hoe teoria intsony fa ampidirina menaka mavesatra mivoaka gazoaly na sa tsy gazoaly. Vokatra eto Madagasikara, akory eto Madagasikara, namboarina eto Madagasikara, ny manatanteraka azy malagasy ary natao ho an'ny malagasy. Anao tsika sa tsy anao. Zay ny mahatonga antsika andao ifampandinika ny fitiavana sy ny asa tsara. Ary anangana ihany koa izay mbola tsy tonga eto androany, andao mba hiaraka anatanteraka an'izay satria mila tsika ny firenena, mila tsika ihany koa eo anatrehan'ilay izy. Fa zavatra tsapa hoe ilainy zany. Tsy hoe no toe-javatra misy fa efa nomaniny zareo ao amin'ny fikambanana mampely baiboly malagasy ary dia ny kristianina na ny fiangonana no anisan'ny loha lalana amin'izany hoe Zava-dehibe le izy satria manao refondation mankotsika zao ary anisan'ny voalazako tamin'ny émission spéciale tamin'ny lahady ny atao hoe refondation morale. Ny mentalité no vatentsika tamin'iny fa anisan'ny mila fantatritsika ihany koa ny fanahy. Ny fanahy koa tokony tsapatsika hoe misy zavatra tokony hovaina amin'ny fanahintsika malagasy mba ahafahantsika manaraka an'izay lalàna Andriamanitra araka ny voateritra. Zava-dehibe ny hetsika toy izao hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara Kolonely Mikael Randrianirina satria misy zavatra tokony hovaina ihany koa ny lafin'ny ara-panahin'ny malagasy. Notsindrin'ny filohan'ny fanavaozana fa tsy avy amin'ny fanjakana ny zavatra hotenenina amin'ny concertation nationale tanterahan'ny FFKM fa zavatra ilain'ny vahoaka avy any ifotony no ampiakarina aty amin'ny sehatra nasionaly ka ho avoaka ho tondrosotra. Averiko indray fa ny FFKM no mitondra an'io. Fanjakana manaraka fotsiny, manampy. fa mino fa izahatra ivoaka lehibe soavana zao karakareny fikambanana mampely baiboly malagasy zao amin'ny alalan'ilay fikonan-doam-pirenena kristiana. Ny vokatra an'izao ihany koa dia efa fampiresana miaraka fitondram-panjakana dia ho anankiray amin'ireo tolo-kevitra ao anatin'ny sosi-kevitra izay anaovana ny concertation nationale satria zavatra ofisialy zao sokafan'ny filoham-panjakana fomba ofisialy dikan'izay tsy ho atao hoe ambany latabatra indray fa natao hanasoavana ny firenena ihany koa nefa hijoroana amin'ny maha kristiana.